Manantra ny araba indray tompoko lasy tompoko avy amin'izao aliny alato fa fito ny volana aprily izao ny fandarana mahery indray no mitsidika ny tokatranao amin'izay eo alina izao ary dia manasanao anaraka hatramin'ny farany ary ity fandarana ity. Miarabanao mbola miarabany koa antsika rehetra ity fanatanjahantena amin'izao alina izao ary asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Tolon'ny baolina kitra no tsika manompoka any fandarana amin'ity hariva ity satria dia nandray lalao iraisam-pirenentsika tany Mahajanga tany. Ny TCO Boeny no Tinambareto tafiditra amin'ny fidinan'ny amboaran'ny Confédération africaine izany izay niondra tamin'ny ekipany Al-Ahly avy any Egypte. Raha ny vokatra avy hatrany dia nirava Atsala Ronoro ny ekipa roa tota tamin'izay lalao miverina tanterahany tolakandro tany Mahajanga izay. Raha ny vaovao anefa dia mantarika tamin'isa roa ohatra ny ekipany Boeny zany sy ny TCO Boeny nefa dia tratra Ronoro izay tao anatin'ny fizarapotona faharoa zany hoe raraka tsy tafita amin'ny dingana manaraka zany ity ekipa tompony ambaran'ny Madagasikara ity satria sahivina moa efa niontrika tamin'ny isa telo ny ohatra izy tamin'ny lalao mandroso tany Egypte. Izay no tany Mahajanga fa iverina eto Antananarivo isika dia ny fidinana ny tompon-daka ny ligina Analamanga eo amin'izay fananana baolina kitra izay. Ny andro fahenina kosa no tanterahana zany sy tamin'ity farany andro ity mbola mitana larana voalohany vonjimaika aloha ny AS Michel amin'izao fotoana izao indrindra taorian'ny fandreseny androany. Mbola namafisiny ekipan'ny AS Michel Elgeko indray ny fitazomany larina voalohany vonjimaika amin'ny fiadina tompon-dakan'ny ligina Analamanga ho an'ny Sokajy diviziona voalohany androany tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina fiona izay tafiditra amin'ny andro fahenina ny fifaninanana. Resin'izy ireo tamisa roa iray tokoa mantsy ny ekipan'ny Kosfa ny miaramila nefa nanokatra nisy taorian'ny mbola tafiditra irado teo amin'ny fizarapotona voalohany ny alohany io dia efa nahazo penalty ny ekipan'ny Amparibe 5 sy tafiditry Babou. Taoriana fialan-tsasatra dia niezaka nanova tetikady ny AS Michel nisy vokan'izany rehefa ananatsala nisy Johnny nanampitraka ihany koa any Kosfa ny karatra mena azo ny Romarika izay kapten'izy ireo. Mbola nampiany menakely baolina faharoa indray zany teo amin'ny travaraka amin'ny valopolo ity larana ity izay mbola mampiseho ny maha izy azy na dia efa nahazo azo taona ihany aza. Ny alohan'izao kosa dia nitsaraka Atsala reno ireny ekipan'ny AJCS ny Gospn vokatra izay nandatsaka ny larany ekipana tany Kazaka. Raha hoan'ireo vokatra fionana tany Karian kosa indray ny andro sabotsy ny Ezaby dia nandresy ny United FC tamin'isa roa iray ary ny AS Adema dia nandavy ny Vestatim tamin'isa 3-0.